Ao anatin'izay taranja basketball izay ihany dia anivon'ny sekoly kosa indray izy ity dia hikarakara fifaninanana ho an'olona telo eo anivon'ny mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina ny Federasiona malagasy ny taranja basketball izay sahanin'ireo kaomisiona manokana moa misahana ny baskety FIBA 3-3. Taorin'ny fahavitan'ny fifaninanana challenge national FIBA 3-3 farany teo dia mitoetra ny fandaranasan'ny Federasiona malagasy ny taranja basket sy ny komisiona manokana ny basketball FIBA 3-3 amin'ny fanapariahana sy fampiroboroboana ny taranja basket lalaovin'olona telo eto amintsika. Fantatra fa hikarakara ny school tournament 3-3 indray izy ireo mandritra ity volana May sy volana Jona ity. Arak'izany anaran'izany dia ireo ankizy mpianatra indray no menasehatra. Sokajy sy taona 4 ny faninanana dia ny 18 zazalahy ahitana ekipa 420, ny 18 zazavavy ahitana ekipa 12, ny 15 zazalahy ahitana ekipa 420, ny 15 zazavavy ahitana ekipa 420. Sekoly 520 avy eto andrenivohitra. Noho izany no hifanitsana amin'ity fifaninanana ity. Izara telo mazava tsara ny fifaninanana. Ny 4 May dia ny kolejy Saint-Antoine nakady fotsiny no ampetrahan'ny fifanitsanana voalohany. Noho izany kosa ny fifanitsanana ho an'ny faritra faharoa ny Jona etsy amin'ny SK Antanimena. Ny 12 Jona no anaovana ny dingana famaranana ao amin'ny kolejy Saint-Michel Aparbe. Alarobia tolakandro teo moa ny nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ity tetikasa Sckool tournament 3-3 ity tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Tamin'izany no nilazany ny tompon'andraikitra vao amin'ny FIBB fa satatra ihany ity atao eto andrenivohitra ity fa hitatra any amin'ny faritra hafa ny Sckool tournament 3-3. Mariana fa hipetraka ho tahiry ho an'ny Federasiona avokoa ny mombamomba ny mpilalao rehetra satria ilaina amin'ny fampandrosoana maneran-tany ity taranja ity izany fangalana ny anarana sy ny zava-bitan'ny mpilalao tsirairay izany. Tsara ny mampafantatra fa laharana fahenina amin'ny fetopolo maneran-tany amin'ny firenena 520 ny misy malagasy amin'ity basket lalaovin'olona telo ity amin'izao fotoan'izao. Ankoatr'izay dia ny 13 sy 14 Jona ho avy izao no anaovana ny fifaninanana nasionaly ho an'ny baskety lalaovin'olona telo. Ny volana Jona kosa no anatanterahana ny fifanitsanana isam-paritra ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika mialohan'ny dingana famarana atao any Togo ny volana Novambra ary farany dia ny volana Aogositra no atao ny challenge Big Soma any Mahajanga. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny nitozao indray sorana betsaka enao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.